Salama daholo andao-ndray raha ho resantsika ny eo amin'ny resaky ny tontolon'ny mozika ao anatin'ity videontsika indray mitoraka ity. Fantatra izao fa ho tonga any Antsoy i Arna izay isany tafiditra ao anatin'ireo mpanakanto izay hanafana ny festival Donabe izay atao any Antsoy ihany Atsihoatsy. Eo amin'ny resaka famoahan'ny hira indray ny hira izay mavandy izay navoaka ny Arna sy ny mavandy izay 2.0 izay navoaka ny Big MJ dia manantombo ny tanjaky Arna raha ampitahina amin'ny Big MJ ao anatiny izay mpanaraka any hira izay navoaka izay. Araky ny antotanisa izay nitsoahana avy tao anatiny YouTube hatrany. Izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any am'sisy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Melohany dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika ireto mpanakanto anankiroa kalaza ireto dia ndao aloha ho fantarantsika ireto vaovao izay tsara ho fantatra ireto. Mampalahelo ireo mpianatra tsy afaka nanao baka fa voasoloky. Mpianatra miisa 3 ao Mandritsara no tsy niatrika fanadinana baccalauréat noho izy ireo tsy tafiditra ao anatin'ny listy ny ankizy hanala fanadinana sady tsy nahazo convocation ihany koa ary nahatsapa ho voafitaka izy ireo. Hoy ny ray aman-dreniny noho ny nataony olona vitsivitsy. Tompon'andraikitra iray eo anivon'ny lycée Miadana ao Mandritsara no nanome toky fa tsy maintsy manao fanadinana ireo ankizy ireo. Ary voalaza fa vola mandidina ny 4 alina 7 alina ary 9 alina ariary no efa nalohan'ireo ray aman-dreny ireo tamin'izany ka takin'izy ireo ny hamerenana an'izany vola izay nalohan'izy ireo izany. Etsy ankilany nefa nilaza io tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly io fa nisy tokoa ny fitakiana vola saingy tsy izy no nakazy fa ny chef de centre EPS baccalauréat teo Mandritsara nefa izy ireo efa lasa nody any Mahajanga. Nambarany ihany koa fa tara ny fikarakarana ny taratasin'ireo mpianatra ka izay no tsy nahatafiditra azy ireo ao anatin'ny listra ireo mpanala fanadinana. Manoloana izay rehetra izay moa dia maro ny naneho ny heviny ary nilaza fa tena zavatra tsy mety ny tahaka an'izao fisolokiana amin'ny fomba manara-penitra izao. Nahoana ny zanaka malagasy no fitahana tahaka an'izao. Izao ane dia endrika azo lazaina ho fanimbana ny hoavin'ny tanora malagasy ihany. Raisinao ny volany ilay mpianatra sy ny ray aman-dreny nefa ny convocation sy ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny listra ny mpianatra hanala fanadinana tsy vitanao akory. Tena mendrika asazina ny tsangandravatra tahaka an'izao. Hoy ny olona izay naneho ny heviny mahakasika an'ity raharaha ity. Tahaka an'izany ihany koa ny tranga izay niseho tany Toamasina tamin'ity fanaovana baccalauréat tamin'ity herinandro ity izay mpianatra 7 monja be izao no tsy afaka nanao fanadinana baccalauréat noho ny antony tsy fahazahona convocation sy tsy nahatafiditra azy ireo tao anatin'ny listry ny mpanala fanadinana izay noho ny afitsoko ireo izay nisoloky azy ireo tao amin'ny sekoly tsy miankina iray ihany koa tao Toamasina tao ka dia anerana ny fitondram-panjakana sy ireo manam-pahefana rehetra mba hijery ankaiky izao toedra raha misy izao fa tena mampalahelo ny mahazo ny mpianatra sy ny vahoaka madinika. Any Anosibe Anala indray dia tahaka an'izao hitantsika amin'ny sary izao ny lalana makany Anosibe Anala efa nanaovana serasera be anefa hoe amboarina ary tsy maintsy vita io lalana Anosibe Anala io. Fa mandraky tiny androany dia mbola tsy vita izany lalana Anosibe Anala izany fa tena mampikaikaika ireo mpandeha any amin'izay lalana Anosibe Anala izay noho ny afitsoko an'izay haratsindalana izay ka dia andrasana ny fandraisana andraikitra an'ireo fitondram-panjakana manoloana an'izao lalana Anosibe Anala izay mampitaraina ny be sy ny maro izao. Asa raha ho voaharina Atsihoatsy ihany ity lalana ity sa ahoana hoy ny mpanara-baovao. Fantatra fa ho tonga ao Antsoy ny mpanakanto Arna
Anisan'ny mpanakanto voafantina handray anjara amin'ny festivalina Donabe ny tenany. Mampiomana ny mpankafy azy any amin'ny faritra Sofia ity mpanakanto anisan'ny be mipiresaka sy malaza amin'izao fotoana ity. Fa ny alahady 18 Jolay no fotoana iakaran'ny sehatra hanafana ny lanonana ao Antsohihy. Ka maro sahady moa ireo izay mpankafy an'izany mpanakanto Arna izany any Antsohihy ihany amin'izao fotoana izao miandry ny fahatongavany izany mpanakanto izay ankafizin'izy ireo izany satria efa taona maromaro moa izay no tsy nahitana an'izany mpanakanto Arna izany no niakatsehatra teo amin'ny lafiny hiran'izao tontolo izao izany fa izao izy dia nanao an'ilay hoe retour en force izao ndray. Ao anatin'izay retour en force izay hatrany dia raha ampitahaina ny fitiavan'olona na fanarahan'olona ny hira mitondra lohateny hoe Mavandy any mpanakanto Arna sy ilay cover Mavandy 2.0 izay nataony Big MJ dia manantombo 700 heny na 40 fois de plus ny nataony mpanakanto Arna. Marina tokoa fa 300 latsaka eo ny isan'ny mpanaraky ny YouTube any Arna raha oharina amin'ny YouTube ny Big MJ. Izany moa mety noho iray voalohany nijanona tsy nihira ho an'ny mpankafy azy nandritra ny fotoana maro fa ny tanjaky ny hirany Arna dia hita eo amin'ireo nankasitraka ilay rakitsary izay mihoatra ny 7,4 sy iray hetsy tao anatin'ny 10 andro izany hoe 3,1 alina isan'andro teo eo ny nankasitraka raha toa ka mandidina ny 4,1 alina teo koa ny any mpanakanto Big MJ ao anatiny iray andro. Ity hira ity no nahatsapana fa maro ireo mpankafy Arna izay nahatsaro ho banga nandritra ny fotoana maro izay tsy namohan'ny hira mihetsika tahaka an'izao navoakany izao. Midika moa izany fa tena tafaverina ao anatin'ny heriny tanteraka ny mpanakanto Arna izany amin'izao ankehitriny izao ary feno azy daholy ny tambazotra tsiratsira rehetra amin'izao ankehitriny izao noho izay fiverenany ny hira ho an'ny hiran'izao tontolo izao izay ary tena afapo tanteraka ireo mpankafy azy tamin'iny ilay hira navoakany izay nampitondray ny lohateny hoe Mavandy iny izay dedikasy moa mazava ho azy izany hira izany. Ka noho izany dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny mpanakanto Arna hanohy izay lalana amin'ny maha mpihira matianina sy kalaza azy izay ary tsy ho le filaza atsy mihitsiny fa dia tohizo hatrany ny famoahana ny rakira sy ny rakitsary izay manintona ny be sy ny maro fa izay ny zava-dehibe ao anatin'izay resaka laza sy ny mozika izay. Rehefa be mpankafy sy be mpanaraka ny mpanakanto iray dia mazava ho azy izany fa tsy ho le filaza mihitsiny satria arakaraka ny famoahanao ny hira izay azo lazaina hoe tendance izay manaraka ny fironan'ny fiainan'ny tanora amin'izao ankehitriny izao no isany mahatonga ny lazanao midangana izay miakatra ary mafana dia mafana ny fiakaran'izany laza izany rehefa avy eo. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tao atagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.